Fiadanany tompo daholy. Mifamoafao be ny akamaroan'ny mpino ny amin'ny hoe tokony akalaza no ely sa tsy tokony akalaza no ely. Tsy idirako zay débat zay ary tsy hanome réponseny amin'izay satria du moment hoe mbola manana ny conviction any anatiny any ny olona tsiraray dia raha mbola mibahana be ao am-pon'ilay olona izay conviction zay dia amiko sarotra ny mametraka hoe izao no tokony fandresen-dahatra ao na tsy izao, fa izay ihany koa dia tsy dia pratika loatra ara-pilazon-tsara satria tsy anjarako ny mandidy ny tsiraray hoe ndana mankalaza krismasy ndana tsy mankalaza krismasy fa ny tena important de hoe mila reveler ao anatinao mila mifoha ao anatinao ny eran'ny filazon-tsara dia partiran'izay ianao no mahay mandanjalanja mametraka ny amin'ny hoe anjaran'izao tontolo zao sy anjaran'Andriamanitra zay le anjaran'Andriamanitra izay en vérité tsy ianao no mametraka azy fa ilay fanahin'Andriamanitra miasa ao anatinao no mitarika anao miaina ny sitrapon'Andriamanitra mifanandrify ny amin'izay. Eny ary ny historikan'ny Noël dia misy tahaka izao anazavako azy zao. Efa andresantsika teto fa tany aloha be tany dia nisy ny pratika izay mifanandrify amin'ny 25 décembre kolontsaina avy etỳ Europa ilabolatany avaratra hémisphère nord izay nantsoina izy ireo hoe fetin'ny masoandro tsy resy satria aty amin'ny hémisphère nord ilabolatany avaratra dia ilatany mangatsiaka, dia amin'izay ilatany mangatsiaka zay dia misy ampahany betsaka amin'ny vaninandro izay ao anaty obscurité satria ao anatin'ny période hivernale dia takona ny masoandro, dia ny fiandrasana an'izay maharitra ela be mihitsy, fa ao anatin'izay hoe maharitra ela be zay dia takona n'ilay aizina zay le resaka hémisphère sy ilabolatany ny masoandro hazavana. Tsy maty ilay masoandro fa takona, dia rehefa mihodina ny cycle, mihodina ny planeta Terre amin'ny fanisan'andro sy ny fanisan-taona dia miseho indray ilay hazavana ilay masoandro dia mifanandrify sy mifanitsaka mihitsy amin'ny 25 décembre izay fitsirian'ny hazavana izay dia eo no mipetraka amin'izay sy misy manifester ilay esprit masoandro tsy resy. Miendrika kolontsaina pratika ancestrale mifono saritsampy ilay izy satria raha hazavaina dia rehefa miseho amin'izay ilay masoandro dia mandeha ny karaza mpangataham-pitahiana, venerena mihitsy ary adorena, asandratra sy ny sisa be da be, ary hatramin'ny hazo manatantara sy ela velona miaina anjatotaona maro dia décorena. Izany reny sapin de Noël ireny aty amin'ny vanim-potoana misy atsika, fa tamin'izany vanim-potoana izany izy dia hazo manatantara, hazo naharitra taona maro amina tanàna anankiray dia iny no illuminena, entourena cadeau sy ny sisa rehetrarehetra. Tanareo le sapin de Noël ireny dia misy cadeau eo amin'ilay tongotr'ilay sapin, fampitohy daholo zany zany eo amin'ilay côté izao tontolo izao zay hazavaintsika izay
ainsi de suite hatramin'ny resaka père Noël amin'ny ora mihitsy ao anatin'ilay obscurité ny alina dia misy angano izay personifiena olona anankiray entina calèche iny lay père Noël de arak'ilay teniko teo hoe adorena vénérena miaraka amin'iny zavatra izay personifiena olona eritreretina fa mitondra fitahiana iny miaraka amin'iny no iandrasana an'ilay fitsirian'ilay masoandro tsy resy. De izany lay père Noël iny hoe petit papa Noël quand tu descendras du ciel sy ny sisa rehetra. Zay côté fête nordique hémisphère nord endrim-panimpony sampy izay. Itsambikina isika aty amin'ny concile de Nicée 25 décembre no tapahana tsy isika taty aoriana no nanapaka an'izay fa ireo karazana papa izay nivory tao anatin'izay concile de Nicée zay taonjato maromaro nifanaiky izy ireo hoe andao ataontsika 25 décembre satria tsy hita ao anatin'ny baiboly tsy voasoratra mazava clair et net noir sur blanc hoe teraka izao Jesosy Kristy dia lasa fête religieuse mifanipaka amin'izay resaka hoe masoandro tsy resy izay fa kosa par définition historique ihany no ambaratsika de hoe naissance natalice fahaterahana izay indray zany lay fête religieuse niainga tamin'ny fanapahana tao amin'ny concile de Nicée. Akalesona isika tiako ny manamarika amintsika fa ninona endrika na izao tontolo zao na ilay fête religieuse dia mitaiza avokoa ireny satria ilay fety tsampy kolotsaina hémisphère nord izao tontolo zao aty amin'ny tontolon'ny mondialisation de hitatsika jiro mamirapiratra eo Ambohijatovo aty aminay isaky ny commune ny arabe décoré illuminé ny projection ana lumière zay le illumination hazavana partout ny sapin Noël ny cadeau Noël tezaina amin'izany ny ankizy sy ny sisa be da be mifanandrify amin'izay fête commerciale ihany koa mihinana sy misotro ny dinde ny chapon ny hena matavy zava-pisotro mihinana sy misotro zao tontolo zao zay lay esprit mianime an'izay zavatra izay. Réveillon Noël mitohy 25 masoandro tsy resy fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izy de mamirapiratra ny tontolon'ny mondialisation intelligence artificielle. Rehefa à l'extrême le izy de hitatsika amin'izay reny mamitoka mifamono sy ny sisa be da be viol ny abus amin'ny zavatra izao tontolo zao ny sexe sy ny zavatra be da be ohatr'izany mihinana sy misotro mapakabady amin'izay endrika izay satana ny mapakatra andreo fofombadiny ao anatin'izay contexte hoe izao tontolo zao izay azonao no tiako ambara. Ilay fête religieuse kosa de ny pratika mihitsy représentena amin'ny endriny isan-karazany ny persona niteraka tamin'izany ny personnazy-ny messia représentena de zay lay resaka hazo Noël arbre de Noël fête Noël any anaty fiangonana isan-karazany be da be any.
Ny tena koa tambola kely dia notezaina tamin'izany ny zavatra pozitifa dia niainga tamin'izany ny resaka sekoly alahady niainga tamin'izany animation izany ny nafatarako ny hoe izy Jesosy Kristy teraka mpamonjy sy ny sisa be da be atrany nisy Josefa nisy Maria zavatra pozitifa izany fa ao foana ilay endrika hoe sampy ao foana izay image zay satria azadiny fa any amin'ny Tora dia mazava ny voasoratra ny amin'ny hoe tsy nahita endrika akory anareo tamin'ny vanim-potoana nanomezana anareo ny vaty fisaka ny didifolo ny Tora tamin'ny fotoana nisehoan'Andriamanitra taminareo tao amin'ny tendrombohitra Horeba tamin'ny alalan'ny Mosesy. Aza manao sarin-javatra voasikotra na zay mety hoe endrin-javatra ety ambanin'ny tany any anaty ranomasina aty anaty univers naiza zany hoe idôlatria raran'ny Tora. Any anatin'ireny fety Noël ireny arbre de Noël ireny nefa dia hitantsika fa ny crèche dia représentena Jesosy zazakely représentena Maria misy mivavaka misy antokom-pinoana tena mivavaka mihitsy hoe Maria renin'Andriamanitra mbavao anay mpanota bref zay lay religion izay fa insiste kely amin'le hoe mamofona foana ilay fofotsampy zany hoe eo amin'izay zany lay enjeu satria misy côté hoe za zao nandranto fahalalana tamin'ny alalan'izay hoe fête religieuse izay mankalaza Noely positif le izy fa kosa mifono endritsampy intéressant be zay zavatra ambara izay ary zaraiko aminao zay ao anatin'ny hoe esprit ouvert fa tsy hoe mihidy sokafy tsara ny sainao eo zany dia mandranto zavatra pozitiva isika afahana mamantatra soratra masina par connaissance raha tsy misy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ao mihitsy hoy Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra. Isika nefa ny tena koa fony zaza dia ny saina tahaka ny zaza mandeha tahaka ny zaza ary tao anaty fanompo-tsampy tao anatin'ny fety-tsampy tao anatin'ny fety izay niainga tamin'ny concile de Nicée satria napetraka ny fanontaniana ary tena marina hoe tsy voasoratra ao anaty baiboly izany 25 décembre izany tsy 25 décembre nahaterahan'i Jesosy Kristy fa koa nefa tsy misy toko sy andininy mandrara hoe aza ankalazaina tsy azo ankalazaina 25 décembre tsy mahazo mankalaza dia mipetraka eo amin'izay le balance hoe rehefa tsy voasoratra dia tsy tokony atao nefa ihany koa tsy misy soratra mandrara hoe tsy azo ankalazaina sarotra le izy eo ny mahasarotra ny fanarahana ty an'Andriamanitra tsy to dia teo hoe fony zaza dia ny saina tahaka ny zaza Paoly nampianatra an'izay Jesosy Kristy no niteny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ary ny se montré ny se manifesté tamin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara tao anatin'ny fampahitana tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly fony zaza dia ny saina tahaka ny zaza fa rehefa lehibe dia nariko ny fahazazana zao lehibe kely par rapport amin'ny filazantsara fa eo amin'ny sens de réflexion amin'izay fitarihan'ny fanahy masina izay kosa dia afaka miteny hoe efa makany amin'ny fahalehibiazana nariko amin'izay ny fahazazana zao dia mahalala fa mifono sampy mifono fety sampy nisy historika ny kay tsy biblika tsy voasoratra ao anaty baiboly ny 25 décembre sy ny sisa be da be ilay resaka krismasy za manokana ny manambara aminao tsy mankalaza krismasy fa kosa tsy manameloka ary tsy mitena hoe aza ankalazaina
satria tsy misy soratra ao amin'ny baiboly miteny hoe tsy azonao ankalazaina io krismasy io. Ary za miresaka sy mampita hafatra aminao zao ara dia partisipe tamin'ny arbre de Noël fony mbola kely nanao a fety krismasy ary nandray anjara nirahira tamin'izany tao anatin'ny sampana sekoly alahady sy ny sisa be da be ary ny tombo tamin'izany pozitif ilay zavatra satria la preuve tsy bodista tsy karazam-pinoana hafa na silamo na atea na anti fa tamin'izany zaza dia ny saina tahaka ny zaza tao anatin'ilay contexte hoe raha tsy misy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ao mihitsy fa rehefa lehibe kosa dia nareko ny fahazazako. Mamaly anareo amin'izay ny hoe ankalazaina tsy ankalazaina ny krismasy tsy anjarako no mandidy anao hoe ankalazao na tsy ankalazao. Foana ny fivavahandreo amiko izy ny soratra masina raha mampianatra ny olona amin'ny alalan'ny tetin'olombelona ho fampianarana izy. Zany hoe raha mandidy anareo zany hoe ankalazao tsy ankalazao, foana ny vavahanareo amin'Andriamanitra tsy to. Fa rehefa mamaky ny Ezekela 47 anareo ny amin'ny oniny ranonaina, oniny ranonaina zany hoe miditra ao anatin'ny tontolon'ny mana ianao ao amin'izay alalan'ny ranonaina izay ianao. Zay resaka ranonaina izay dia any amin'ny bokin'ny apokalipsy zany hoe efa misy tombo-kase miva ao anatinao misy kotrokorana 7 efa naneno renao, misy tombo-kase 7, misy trompette efa nitsoka zany hoe ny 5 sansanao efa nisokatra tamin'izay. Zavadaly zany resantsika izany zany hoe efa manomboka manana vision ny ao amin'ny tontolon'ny tsy hita maso naseho tamin'ny Jaona bokin'ny apokalipsy ianao ary matsapa ny lanja ny herin'ny filazantsara ao anatin'izay tontolo akoatra fiainana mandrakizay izay vie éternelle satria izay ilay naseho tamin'ny Jaona ny amin'ny zavatra izay tsy maintsy ho avaingana. Sambatra ny mamaky sy miaino mandray ny bokin'ity faminaniana ity fa efa tongotra ny farana zany hoe mirapprocher amin'izay destination zay ianao. Ilay destination dia ilay fiainana mandrakizay any ny limite. Ezekela 47 ny amin'ny oniny ranonaina aina rano misy symbolika sy heviny avokoa izany. Zay le niteneniko teo hoe efa lehibe dia nariko ny fahazazana ary ilay fahalehibeazana dia misokatra amin'izay mihitsy, misokatra amin'izay mihitsy ary zay le hoe misokatra amin'izay fanindritsika hoe mihitsy izay dia tsy ny masoko no misokatra, tsy ny vatako no misokatra selon ny intelligenceko hoe izany no miezaka amin'izay fisokafana izay ouverture izay, fa Andriamanitra mihitsy no manokatra ny 5 sens amin'ny tenanao ary orienté anao amin'izay ambaran'ny Ezekela 47 izay oniny ranonaina izay. De raha vakinao io Ezekela 47 io dia misy resaka hoe akio ny akitro kely avy eo eny andohalika valahana eny amin'ny tratra dia avy eo amin'izay mandifotra ino andeha mihitsy ianao amin'izay vanim-potoana izay tahaka ny imazony hoe batisa sitrika tsy hitantsony mombanao fa levina ao ianao, immergé ao ianao, ao anatiny ao ianao, inondé, inondation tena ao anatiny ao ianao, oniny ranonaina. Ezekela 47. Rehefa tafiditra amin'izay contexte izay ianao tafalatsaka ao anatin'izay dimension zay zao ianao manomboka miroboka ianao, manomboka any amin'ny resaka hoe akitro kely ranjo valahana tratra avy eo amin'izay ianao difotra. Tsy mandany andro amin'ny resaka hoe ankalazaina tsy ankalazaina, ny ankamaroan'ny olona déjà d'ailleurs
manamari-tena daholo ao anatin'izay. Stérile izay zavatra izay, tsy misy famonjena, tsy misy famonjena, satria tsy mponina daholo ny verset 9 hoentinao manamarina ny positionnao. Zany hoe ilay positionnao dia ao anatin'ilay position manamari-tena, sy alohan'ny convictionnao arak'ilay niteneniko teo hoe satria ny masonao no misokatra amin'ilay famakiana teny, amin'ilay soratra masina. Mamaky soratra masina ianao tsy mahita hoe aiza ny 25 décembre ato, dia misokatra ngeza be amin'iny ny masonao, dia mitady verset amin'izay ianao anamarinanao an'iny hoe satria tsy misy daty ato 25 décembre, dia izay no appui anao. Tsy misy famonjena, tsy misy filazantsara, tsy misy Jesosy Kristy, tsy misy oniny ranonaina ao anatin'izay. Fa na amin'izay fijery zay na tsy amin'izay fijery zay hoe mankalaza tsy mankalaza, fa rehefa tena immergé ao anatin'ny oniny ranonaina io ianao, Ezekiel 47, na vao manomboka miroboka kely fotsiny akio, za miteny aminao fa tsy m'intéresser anao akory zany débat izany, débat stérile izany, fa lay fiainana mandrakizay izay naseho an Jaona bokin'ny Apokalipsy, lay ony ao amin'ilay ranonaina mihitsy miboiboika, lay naseho tamin'ny lay vehivavy Samaritana, eo amin'izany rano tsy mety ritra izany, zany rano velona, zany ranonaina izany hoy izy lay vehivavy Samaritana. Izany no hiboiboika ao anatinao. Dia amin'izay fotoana izay tsy orienté any amin'ny resaka débat stérile ny fisainanao sy ny fieritreretanao, fa orienté any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay no mikasika an'ity resaka Noely sy ity resaka débat tsy mety vita hoe mankalaza tsy mankalaza Noely ity. Mba zaraiko aminao zay ny fanazavana ny amin'izay. Manaraka indray isika amin'ny resaka zavatra hafa. Important be la Ezekiel 47 satria izay no ahafahanao ho tipan'ny mpino ho fofombadin'i Jesosy Kristy ho vady ambakarina, ho vadin'i Jesosy mihitsy. Averiko tsara hoe izay le dimension an'i Ezekiel 47 zay no ahafahanao ho vady ambakarina, ho tena vadin'i Jesosy Kristy. Rasoa